Shalom, 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 shalom Vietnam, shalom, shalom. بخير إشاي سيني كانت كبيرة ريتشا. shalom, shalom. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom, shalom. Bi aina au Facebook. Shalom, shalom. Pour wani reja reja zay manaraka ao amin'ny Facebook bezata Hashem. Anoizantsika ny fianarana ny shareketosha na varavarana ny fahamasinana raha dia izy ny Rabbi Haim Vital. Dia tonga dia tohizina ilay izy fa alohany hanohy bezata Hashem araky ny mahazatra satria Rabbi Haim Ishai no eto amin'ny studio hatramin'izao aloha. Mametraka fanontaniana inona avy no hitantsika tamin'ny farany. Tonga dia ampiko izany hoe inona ireo karazana midôty rahaot anankiefatra na Rabbi Haim Ishai no mamaly na olon-kafa dia afaka mamaly bezata Hashem. Afaka manoratra koa i Rabbi Iaina ao amin'ny commentaire raha ohatra ka mahafantatra bezata Hashem. Shalom, shalom. Ezrat Hashem ny maheno ve ianao? Maheno tsara, baroka Hashem. Baroka Hashem. Ny zavatra hitantsika tamin'ny farany teo dia momba ny midôty rahoty miaraka amin'ireo zanany. Dia inona avy ilay izy? Dia ny midôty rahoty ny mifanaraka amin'ny hafa aloha no resantsika voalohany. Dia ny momba ny hafa dia ny atao hoe kahava na ny kahasy. Dia ny tôlidôtiny na kahasy amin'ny teny gasy azafady. ny Ezrat Hashem ny kahava fieboeboana. Dia ny kahasy fahatezerana. Dia manana zanaka anankitelo izy na taranaka telo. Dia ny miaraka aminazy dia Kabdanut. Inona ilay voalohany iny? Inona antsoina hoe kabdanut? ohatran'ny hoe olona te ho hajaina. Kabdanut ilay avy amin'ny hoe mankipida. Perfectionniste. Perfectionniste. Izany olona tsy mahatanty, tsy mahatanty moa izany fa tsy mahazaka an'ilay hoe zavatra tsy tao anatin'ny saina, zavatra tao anatin'ny saina tsy mitateraka, tonga dia tsy mety aminy. Dia manaraka. Dia ny manarakaraka azy olona ohatran'ny hoe olona mitady voninahitra izany, olona te homeny voninahitra. Dia ny fahatelo lasa mankala olona. Manambany. Mametraka ny toerana avo dia manambany ny olona. Ireny izany taranaka an'ilay toetra ratsy antsoina hoe kahava na kahasy na fieboeboana sy ny fahatezerana. Dia aloha indray élément roa na rivotra. Ny rivotra indray ny mifanaraka aminy dia ny midôty rahoty dia mpanao divrei ptelim, izany hoe olona miteniteny foana izany, miteny zavatra tsisy dikany. Inona ohatra zao zavatra tsisy dikany? Na avadika kaiky fanontaniana, inona ny zavatra misy dikany? Ny zavatra misy dikany
Torah. Eza tashin. Dia voalohany fa hitantsika androany dia lasa manohy an'izay tsika hoe inona tsara zany dia mifanohitra dia midôty mifanohitra amin'ireo midôty rahoty eza tashin. Ie dia inona koa ny taranaky ny midôty rahoty ny rivotra na toetra ratsy mifandray amin'ny élément antsoina hoe rivotra. Ay, ny tôlidôtiny, ny taranany moa zany dia ny fandokandokafana olona, dia ny fitenenana lainga, dia ny manao lasaona na hoe miteny ratsy na miteny zavatra ratsy. Dia ny manambany ny olona hafa. Indray kely foana ilay izy amin'ny gava. Manaraka an'ilay sode na ny mikasika amin'ny élément mahina. Raha misy olona hafa indray afaka mamany satria fa fazaka rehefa misy ahy. Izay ihany moa zany no mitondra hafatra eto aloha. Ay, mampita hafatra zany zao fasiny. Mampita hafatra. Efa ohatra. Dia ny midôty rahoty mifanaraka amin'ny rano dia ny atao hoe tahavana fafinaretana. Dia ny manana taranaka izy anankiroa dia ny fanirinany anankiray. Dia ny anankiray moa. Ny izy hoe ligzôle mamono. Ay, mangalatra ny volan'ny namany. Ny volany fotsiny nangalazany? Ay, mamono. Mamono Javero ve Isto. Ay, sy ny vadiny. Ay. École à Sherlock. Tsy izay zavatra rehetrarehetra ananany. Dia ny zavatra école à Sherlock le hit aneg bahem. Ohatra mitsiriritra. Dia ilay hoe kiny dia amin'izay lasa mialina. Dia ny farany le afara na vovoka. Dia ny midôty rahoty avy amin'ny afara dia ny atao hoe alahelo. Dia ny zanany mbola hoe zanany moa zany anankiray. Dia ny tsy fahampiana ara-panahy. Resaka tsy fahampiana zany. Tsy ampy Torah. Dikan'izay tsy ampy zavatra ara-panahy na spiritualy, rohani. Dia ny vokatrin'izay no mihazakazaka any amin'ny gashmi na zavatra materialy. Haminona an'ilay zavatra tsy ampy. Nefa tsy mety. Tadaradaba hazako baroa. Izay zany ny ohatra ka ny fitinana kely ny zavatra hitantsika tamin'ny herinandro lasa teo. Dia tonga dia tohizana zany izy zao toy ny eto efa zarana ilay écran. Eto zany tsika zao. Ok. Nimtsa ki avot kol amidot haraot hem arba'a. Averiny rabeha invitala ihany. Araky ny hitantsika zany izy zao dia anankiefatra izy zany ny midôty rahoty na ny toetra ratsy izay fototra ny toetra anankiefatra izy zany ny fototra ny toetra ratsy hitantsika teo ambony. Izy hoe hagava akahasa ny hilal o mitdabek ima. Ny voalohany izy zany toetra ratsy voalohany hitantsika teo dia gaavas kaas na ny fiboboana sy ny fahatezerana araky ny resantsika teo zany izy.
dia ve hasiha le telahy ny firesahana zavatra tsisy lanjany miresaka be efa vao miresaka be fotsiny zany dia efa manokatra ny vava zay amin'ny toerana tokony tsy amin'ny ino zany mamoaka zavatra tokony tsy havoaka. Tandremana zany le mamoaka miteny foana le hoe zatra tonga dia vao misy zavatra antkely dia tonga dia manome ny hevitra mivoaka moramora mihitsy misokatra vehivavy zay tandremana zay zatra. Dia ny fahatelo hoe ta'avot ta'anubim sy ireo fafinaretana zany na ireo zavatra zay izy fafinaretana dia misy eto tany. Dia itsavona ny toetra anankiray farany amin'izy efatra zany dia antsoina hoe alahelo, olona malahelo lava, olona tsy rindra tsy falifaly fa tsy misy an'izay ohatrany hoe iny malahelo, ataontsika malahelo zany. Arbatem ny mishakot me arba klipot hayetser ara sheba nefesh hayesodi araveriny zany le concept rehetrarehetra hitantsika zao ho an'izay tsy maharaka an'ity izy amizao manasa anareo manaraka ny cours rehetrarehetra fa natao teo aloha satria reto zany sika zao tonga dia mandroso hoe efa fantatra zany zao inona antsoina hoe nefesh yesodi, inona zavatra teneniny ary vital eto ozy izy. Ary ireo fototra ny toetra efatra ireo izy zany dia ao anatin'ilay dia manome tohiny ireo zavatra efatra ireo izy zany dia tohiny na ohatrany hoe sampana ivoahan'ireo klipa na akorandrika na le erazany ivelany. Fa zay ny antsoina hoe klipa. Dia inona ozy izy anarany io etser ara na ilay le fiedina una zany adika hoe etser ara etser ara le ilan'ny ratsy ohatra ka ataontsika an'izay hoe ilay le zavatra ohatra hoe eritreritra ratsy ananan'ny olona anankiray ao anatin'ny sainy. Ny kisarisary afaka ampiasaina amin'izay le tamin'ny misy an'ireny sarimihetsika tany aloha dia hoe misy ohatrany hoe anjely eto amin'ny ilany dia voly eto amin'ny ilany dia iny hoe dia voly. Kisarisary zay fa azo raisina amin'izay hazo shalom tsy izay litsy le izy fa ohatrany hoe le anankiray le manosika an'le olona anao ratsy. Zay ihany antsoina hoe etser ara. Sheba nefesh ary io izy izy ro etser ara io na le zavatra manosika ny olona anankiray anao fihetsika ratsy na anosika ny olona anankiray mampiaina an'izany antsoina hoe midotraot na toetra ratsy zany dia mifototra an'ireo ao anatin'ny nefesh hayesodi na ile fanahy fototra. Hoe afaham hem arba'a midot tovot nimshachot me arba'a yesodot atova sheba nefesh hayesodi. Ary ny fanohitra zay le izy am'izay fanohitra amin'ireo toetra ratsy anankiefatra ireo izy dia misy toetra tsara anankiefatra dia toeran'io toetra tsara io koa ao anatin'ilay nefesh yesodit na io nefesh ao anatin'ilay nefesh yesodit zany sady misy ny antsoina hoe ilana anankiray tsara dia ilana anankiray ratsy. Rehefa any amin'ny côté ratsy izy dia hitantsika ilay fototrana toetra ratsy anankiefatra. Rehefa amin'ny ilany tsara izy zany dia io fototrana toetra io fa toetra tsara indray le izy anankiefatra. Inona ozy izy le izy? Vehem anava shei tahlit shfilut u mit rahak nikol mineh ka'as haba al yede ga'ava. Mifanohitra amin'ny toetra ratsy antsoina hoe fihoeboeboana ozy izy dia ny fanetretena anava. Ny anava dia inona ozy izy io? Raha tsy fantatrao izy dia inona atao hoe anava zany dia tena hoe mametraka ny toetenanao ambany faran'izay ambany indrindra. Chauffel zany zavatra farany ambany latsaka amin'ny toerana faran'izay ambany. Hoe tsy mametraka ny toeranao zany hoe satria manana fahalalana na manana vola na manana fahendrena zay koa ary. Dia io mihitsy tandremana hoe manana fahendrena dia mametraka ny toeranao tena avo tonga dia tratran'ny gava ampidinina. Fa zay le izy hoe aza mametraka ny tenanao mihitsy zany ianao afa ataovany hoe chauffel latsaka farany an'izay ambany ozy izy. Dia inona koa tsy vitan'izay fotsiny ozy izy amin'ny hoe toetra tsara antsoina hoe fanetretena fa ny olona manana an'izay hoe manetritrena zay inona ny zavatra tena tandremana ozy izy miala lavitra ny antsoina hoe kaas.
miala lavitra natsoina hoe fahatezerana. Raha vao misy zavatra kely anankiray tokony tsy misy tena hoe miala mihitsy izy zany izy. Raha vao misy zavatra hoe mitranga ka hoe hitery tonga dia miala eo izy, tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray misy hoe hatezerana na tsy manaiky mihitsy izy hoe fahatezerana no mandray azy fa inona dikan'izay hozy izy. Raha vao misy hozy izy ny fahatezerana dia fantary fa tonga dia ao ambadika ao miaraka aminy antsoina hoe gahava na ny fiboiboina. Zay mila apetraka tsara anatin'ny saina, anatin'ny lohany tsirairay hoe fahatezerana zavatra faran'izay mora tonga ho azy ilay izy indray. Ohatra hoe manasa vy dia latsaka ilay zavatra tonga dia vaky. Mety tezitra na maheno olona mampirina zavatra any ivelany, mampirina zavatra dia vaky ilay izy dia tezitra. Na ny ankizy milalao akaikinao na manao akanjo fotsy indrindra dia milalao dia mipitika tampoka ilay manao fotaka ohatra. Dia pitaka amin'ny akanjonao tonga dia tezerina be ilay ankizy, hazo shalom. Tonga dia fantatra zany fa mbola mila mamerina antsoina hoe tikone anidôty na fanamboarana ny toetra ratsy satria inona ny ao anatin'izay gahava. Kaas. Ok. Dia zay hoy izy. Kaas dia hagahava. Ashtika qu'il aime l'eau iftar piv les var be'esek Torah ou mitzvot. Mpanohitra amin'ilay toetra ratsy antsoina hoe sihabetelana ilay fanokafana ny vava amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tokony izay hoe tiany tenena dia mivoaka daholo. Inona hozy izy? Shtika, mangina aza dia miresaka be loatra. Hainao mihitsy ny firesahana. Aleo lavitra hozy izy ianao mangina. Ary zay ny Pirkei-Avot koa milaza an'izay. Raha tsy diso raha dia Shimon ben Gamliel no miresaka an'izy, raha tsy diso fa mila jerena kely verifiena. Fa hozy izy hoe izaho hozy izy nianatra tamin'ireo olon-kendry lehibe ary tsy zavatra hitako, ny zavatra hitany voarainy sady tadidina amin'ny fampianaran'ireo olona lehibe hozy izy dia inona? Shtika, mangina. Aza mihazakazaka mihitsy mampiasa an'ity vava ity raha ohatra ka hoe teny zavatra tsy fa inona hozy izy ny zavatra azonao resahana rehefa hoe anokatra vava inona? Lo iftar piv aza sokafanao izy ny vavanao le vad be eseka Torah araka ny tenenin'ny Lehi Mishay teo. Raha afa-tsy ny rehefa mianatra anao ary nanokana fotoana mihitsy amin'ny fianarana Torah dia eo anao afaka miresaka tsara mihitsy hoe misy olona zao tonga hoe mametraka fanontaniana anao hoe hianatra Torah dia tena eo anao afaka miresaka satria Torah no tadiavina no mivoaka mivava azafady. Mitzvot tsy vitan'ny Torah fotsiny ary miresaka ny lalàna na ny fomba sy fady mitzvot. Amin'izay fotoana izay izy tsisy limity aza idina zany mivava rehefa miresaka Torah ou mitzvot. Ou be'achrihu le kayem asovety zany sa hoe Yahihu le kiyum haguf ou le tsorech kevod habriut. Ary misy zavatra anankiroa hozy izy afaka anokafana ny vava rehefa ohatra hoe mila miresaka anao satria mety hoe vidy zavatra ho an'ny vatanao voalohany indrindra. Ohatra hoe misy zavatra ilainao dia tsy maintsy miresaka fa tsy hoe satria izaho manao tikony amidôty dia hoe tonga dia mametra zao anaty rehefa hoe mividy zavatra hazo shalom. Non, afaka miresaka anao amin'izay fotoana izay satria ilainao ilay zavatra dia sokafy ny vava. Ary tsy vitan'izay hozy izy dia ikium agos itazomanao izy izy ary mba ho velona ary madio izy ny vatanao. Inona dikan'izany hoe zavatra hoe sakafo sy ny sisa afaka miresaka. Ou le tsorech kevod habriut ary izay zavatra rehetrarehetra afaka hoe manome kevod, manome voninahitra amin'ny zavaboary. Tandremana tsitsitsitsy le hoe manome kevod ny olona anankiray satria ianao manambitamby olona anankiray hazo shalom tsy izay le izy. Fa misy hoe voninahitra hoe rehefa misy olona miteny anao shalom dia mamali shalom na manahoana dia mila mamaly ianao fa tsy hoe tsy miresaka zany fa Torah fotsiny dia mangina ny vava dia tsy mamaly olona. Zay le hoe manome kavod, izy kavod hazo shalom hoe ina moa le terme teo, ina moa le teny teo? Mandoka olona. hazo shalom. Vous ami us bekol ha ta'anuge haguf
Ary zao ozy izy, ny toetra tsara mifanohitra amin'ny toetra ratsy antsoina hoe tahavana ny fafinaretina izy dia iny tokony tena tsy lavitra ireo fafinaretra rehetrarehetra izay angatan'ny vatana. Inona zany? Manomboka izy ohatran'ny hoe sakafo, manomboka izy eo amin'ny resaka hoe fafinaretana ara-batana zany rehetrarehetra zany tena izy, ny resaka hoe firaitsana ara-nofo. Misy koa ny antsoina hoe ohatra hoe matory dia hoe matory be, satria iny koa anisan'ny fafinaretan'ny vatana iny hoe matory tsy mihetsika satria reraka. Zay zavatra zay mila tazomina koa izy, tandremana tsara zay zavatra zay, zavatra rehetrarehetra zay mifandray amin'ny vatana, hagofo, ta'annoga goto, zay izy. Ou mutarava rahim. Fa zao fotsiny ozy izy, ny zavatra rehetrarehetra anatin'ny vatana izay tokony fehezina zany, fa ny zavatra ilainao fotsiny tokony amenao ny vatana. Ina dikan'izany rehefa misakafo izay ilain'ny vatana, azahoan'ny ny vatana manao asa sy manao asa Torah voalohany indrindra, fa raha ohatra ka mila miasa dia miasa koa. Fa zay ozy izy, faran'izay kely ilainao no tadiavinao. Raha ohatra ka manam-bola anao dia iny misy tantara Baba Salih. Izy satria izy zany fantatry olona fa olona olon-dehibe ary feno fahendrena. Tany Sfaty sy tany atsimon'ny Israela koa izy mipetraka. Dia tonga zany ny olona be dia be, olona manan-karena, olona manam-bola sady manana pouvoir koa zany. Hoe satria fantatry zao dia mandeha any izy dia rehefa vita mangataka zavatra amin'ny Baba Salih dia efa tanteraka ilay izy dia tonga aloha manatitra vola. Ary izy zany tena nahazo vola be dia be, amin'izay nefa izy tsy nangataka vola mihitsy. Zao ozy izy niteneny tamin'ny vadiny, aleo ozy izy anatin'ireo vola ireo mila antsika azahoantsika ny aina sy andoavana ny trano. Sisan'izay ataovy ameo tsedaka. Zany anisan'ny zavatra tantarana izay niainan'ny Baba Salih, zany olon-dehibe tany Maroc. Izay ilainao fotsiny ozy izy no alaina. Sisan'izay asora. Ary izay teneny Rabbi Chaim Vital eto. Izay ilainao zavatra izay faran'izay kely, tsy faran'izay kely, tena ilainao. Hoe atsimcha hatdirit be helko, dia ny toetra tsara farany mifanohitra amin'ilay toetra ratsy fahaefatra antsoina hoe ny halahelo ozy izy dia mifalia foana hatrany ozy izy amin'ny hoe be helko eo amin'ny anjaranao. Zavatra rehetrarehetra anananao hatramin'izao dia falio satria io no tena ilainao amin'io fotoana io. Fa aza mieritreritra hoe tsy mety satria hazo shalom zay le hoe zay le zavatra hoe tsy ampy mahatsiaro tsy ampy ny anatin'ny fiainan'ilay olona anankiray dia iny no mitondra an'ilay alahelo rehefa avy eo. Voalohany indrindra tsy ampy satria tsy ampy Torah, io tenen'io ilay izy, mandasy tohizana. Matety tao kely amin'izay. Dia inona amin'izay izy? Bechol ki kol de avdin min shemaya le tav. Satria ozy izy fatary fa zavatra rehetrarehetra izay miasa nataony avy any ambony ozy izy dia tsara daholo. Io zavatra io moramora miteny azy. Afaka vakiana io hoe akol le tova, zavatra rehetra dia tsara daholo. Eny, mora miteny an'izany fa rehefa tena miaina anao tonga ilay sedra ireny sy na ny hoe tsy ampy intsony ny vola na tsisy asa sy ny sisa dia manomboka amin'izay miakatra ilay tahotra. Dia ahoana zany, inona zany ny zavatra mitranga? Tsy fantatra satria tsy afaka eritreretiko inona ny zavatra mitranga satria tsisy zavatra. Eo amin'izay miakatra ilay izy dia manjary angoissé, misy tahotra ohatran'ireny dia rehefa avy eo amin'izay misy dépression, lasa malahelo. Zay ozy izy fatary fa zavatra rehetrarehetra mitranga izay tonga dia tapaka avy any ambony fa io mahatsara anao. Zavatra rehetrarehetra. Averiko ihany, mora miteny an'izay fa Zot Hashem efa mianatra misy tikony an'idôty fanamboarana ny toetra ratsy eo misy tikony na fanamboarana afaka atao dia malefaka amin'izay zay zavatra zay fantatrao amin'izay hoe matoa zao ny ainako hatramin'izao misy antony ary mahatsara anahy Zot Hashem. Atsimcha, ok. וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו וכמו שכתוב שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב וכמו שאמרו ז"ל עשה תורתך קבע ומלאכתך ערייש. Zo is het.
fanampiananao izy izy am'le hoe rehefa hoe mahavita manaiky ary faly am'le zavatra nananao, zao izy rehefa manao avoda Hashem na asa ho an'ny Hashem dia ataova mpifaliana ary miazakaza mihitsy. Azandrasana hoe ary amin'efa hoe tonga mihitsy fotoana farany zay vao hanao an'ilay izy fa rehefa vao tonga ny fotoana tokony afaka anaovana an'ilay mitzvah tonga dia ataovy ilay izy, aza miandry ozy izy. Les arrêts, les arrêts azafady zrizout zany hoe mila ainga kinga, zay ilay izy amin'ny teny gasy, kinga manao an'ny asa ny avodat Hashem, avodat kono, asa zay napetraky ny tomponao, izy zany tomponao Hashem. Dia moa shakatova araka ny voasoratra izy anatin'ny telim, sasy anochi al imratecha kemotse shalal rav. Araka ny voatenin'ny telim, lasa retsika ty telim ty. Telim, ina izy aty, kuf yutet, retet, kuf yudtet, kuf samerbet. So ici, je me suis réjoui de tes promesses comme quelqu'un qui a trouvé une niche. Faluzizia, ou falza uzizi, uzizi David Amelio anatin'ny telim anatin'ny psaume, al imratecha, amindreo zany fanantenana napetraka ao, kemotse shalal rav, toy ny olona zay navita ozy izy ary nahita zafady zavatra zany nahita zavatra sarobidy be dia be, ohatra ka dikidiko ohatran'izay. Inona ozy izy io zavatra io? Anao faly satria eritrereto ozy izy zany fa ny asa avodat Hashem dia zavatra sarobidy. Ary rehefa anao eritrereto anao zany hoe raha ohatra ka mahita zavatra material sarobidy misy lanjany, misy valeur ozy izy monétaire zany, dia faly be anao. Kanefa anao rehefa anompo an'ny tomponao latsiny hoe Hashem, dia anao tsy faly. Zay mahatonga ny hoe misy olana koa zay amin'le toetra antsoina hoe atsivotina ny alahelo, ary misy mitombitombona ao anatin'izay koa antsoina hoe gava maninona, satria maninona olona anankiray malahelo na tsy mahita ny lanjan'ny zavatra ananany na zavatra iainany, satria mihevitra izy hazo shalom hoe raha izy ozy izy zany teo amin'ny toeran'ny Hashem dia tsy izao ny tokony iainany, tokony atao zavatra tsara. Dikan'izay mihevitra izy hoe izy no mahay mandidy tsara kokoa no Hashem, izy mahay malala ny tsara ho anazy kokoa no Hashem hazo shalom. Inona zany zavatra zany? Ga'ava, verina ihany ilay toetra ratsy antsoina hoe ga'ava na foiboiboina, mametraka ny toerany avo ambony Hashem hazo shalom. Shalom, Rabanit Narita Jeffers, welcome. Ok. Dia araky ny volazako izy izy any amin'ny Pirkei Avot, ase toratecha keva, mataovy ozy izy araky ny voasoratra koa ny amin'ny Torah hoe manokana fotoana tena ho an'ny Torah ozy izy, ary tsy aza hetsika mihitsy hoe ataovy be dia be. Ary rehefa miasa anao ozy izy fa melartecha aray, fa tokony tsy hoe fotoana vitsivitsy fotsiny izy zany esanao zany, fa ny fianarana Torah no ataovy maro indrindra. Zay zany afatra eto ity Bezat Hashem. Hitantsika zany zao ilay toetra efatra, dia toetra tsara mifanohitra amin'ireny toetra ratsy izay mipetraka na mitoetra ao anatin'ilay nefesh na fanahy antsoina hoe nefesh ha yesodit. Ok, dia manohy eo antsika. Dia ozy izy. Nimtsa ki bishiot midot haraot kevuot ba'adam nimna hu milkayem hatora weha mitzvot. Araky ny vitatsika amin'izay ozy izy fa ny satria fatatsika zao fa midot raot ozy izy dia mame anao alalana, azafady tsy mame anao alalana, tsy mame olona anankiray ozy izy
ndasa very kely le fandikana azy fa araky ny hitantsika eo zany ozy izy hoe raha vao misy ozy izy midôtre haute ao anatin'ny olona anankiray raha mbola tsy namboarina ary tena miaina amin'antsoina hoe toetra ratsy izy ary de izy hoe tsy ho vitany tena tsy ho vitany olona io mihitsy ozy izy no mandray ary manatanteraka ny Torah sy ny mitzvot araky ny hitantsika tamin'le kisarisary nataontsika hoe tia ny vatana eto ambanin'ny vatana natsoina hoe nefesh yesodi izay misy ny midôtre haute na toetra ratsy toetra tsara eo ambanin'izay natsoina hoe nefesh sikhlit ao anatin'ny nefesh sikhlit misy an'le 300 tova sy fantsona mifandray amin'ny 300 didy napetraky Hashem le mitzvot dikan'izay raha ohatra ka misy zany le nefesh sikhlit zany maniry mihitsy anatanteraka an'ilay mitzvot rehetrarehetra fa izy satria izy fanahy tsy afaka manao an'le mitzvot vaty izy fa mila mampiasa ny vatana izay any amin'ny dingana fahatelo dikan'izay tsy maintsy mandalo amin'ny antsoina hoe nefesh yesodi nefa iny anao anatin'ny nefesh yesodi ny toetra ratsy amin'izay fotoana zay raha vao eo zany toetra ratsy de bloquen'ilay ajanon'ilay fanirina anaovana an'ilay Torah hianatra Torah sy anatanterahana le mitzvot 613 mitzvot zay ny zavatra teneniny Bichaim Vital araky ny fantatsika zany ny anarasika de raha vao misy ozy izy ny toetra ratsy anatin'ny olona anankiray de tsy ho avita mihitsy izy mandray an'ireo mitzvot rehetrarehetra zay tokony tanterahana sy mianatra ny Torah raha tsy vitany vegam imy ekayem dikan'izay moa zany afaka mijanona kentsika fa io moa zany araky ny teneniko ihany araky tsy hoe araky ny teneniko fa araky ny tenenina Bichaim Vital tamin'ny voalohany rehetra izy zavatra resako kely fotsiny fafantary fa ngeza be ny zavatra miafina ambadika fa eto ntsika zany raha ohatra ka mahita olona anankiray hoe averina ihany izy tsy tsarana olona le izy razo shalom fa manome information hoe sarotra be ho an'le olona manao ohatra hoe mitandrina ny kashrut na mitandrina ny antsoina hoe nida na manao tefilote le vavaka intelo isan'andro na mitazona shabat zavatra rehetrarehetra zan'izay de tonga de fatarina zany fa mbola tsy afaka voaka tsara zany le fahazavana anatin'ny nefesh sikhli le olona fa mbola misy zany ny d'autre haute na toetra ratsy manahaka anazy manao an'izay zavatra zay mizatashim de averina ihany tsy tsarana olona le izy fa rehefa tonga ny fotoana rehefa hoe miresaka le olona hoe tena tianao an'le mitzvot za fa tsy afaka de eo antsika vao afaka zay vao afaka manampy satria fanampiana le izy ary io zavatra io tsy hoe jerena ho an'olona fa manomboka amin'ny tena aloha le izy jerena ny tena hoe ahoana aiza hoaiza zany za zao araky n'izay zavatra rehetra nianarako zay aiza hoaiza ny fanatanterahako ny mitzvot mbola sarotraritra amiko dikan'izay ndasy fa raha jerena inona ny toetra ratsy tokony ho ahitsy tokony ho amboarina izatashim gadol okay Regam imi yekayem yihye shelo leshem shamaim ube turach gadol ary zao izy izy raha ohatra an'izay misy olona anankiray mahavita amin'izay zao hoe mahavita manatanteraka an'le 613 mitzvot yekayem ary mianatra Torah fa inona izy izy shelo leshem shamaim ahoana dikansika an'izay Bichaim Vital shelo leshem shamaim Hashem hoe shelo leshem shamaim zay existe shelo leshem shamaim mahay vera be J'entends la question. Zao mety? C'est vous mety. Baruch Hashem. Shelo leshem shamaim zay ohatra ny hoe manao zavatra izy fa tsy ataony amin'ny anaran'ny lanitra moa zany ilazany an'io fa zany hoe ataony zany le izy mba mitady tombontsoa amin'ny fanaovana azy zany izy
fa tsy hoe ataony amin'ny nahampony le izy. Toda zay le fianarana Torah ary ny fakana ny mitzvot na fanatanterahana mitzvot izy lo le Shem Shamaim raha dika hoe arabaky teny de hoe tsy avy amin'ny anaran'ny lanitra fa io misy tsy haiko hitatsika angambany jerentsika izy manaraka na zao Bezat Hashem fa araky ny tenenin'ny Rabefa Michel teo tsy amin'ny fony misy tanjona miafina ao ambadika ho anazy manokana fa tsy ho an'ny Hashem ho an'ny tompony. Ina dikan'izay ohatra manao mitzva le olona na mianatra Torah fa misy hevitra ao ambadikany antereny. Inona zany zavatra zany efa tafita anatin'ny toetra ratsy ary zay izy teneny raha vao manao an'izay izy le olona de inona ny zavatra mitranga ho azo zavatra ratsy be eo amin'ny fiainan'ny olona io izy mikorotana ary sarotra izy ny fiainan'ny olona io raha vao zay nataony manatanteraka mitzvot nefa tsy ho an'ny Hashem le izy fa ho anao. Ohatra hoe misy zao hoe manamboatra fatany zany fa hoe misy tombontsoa amin'le rehefa hoe miakatra dingana ara spiritual satria afaka hoe mety hoe mifandray araky ny tenentsika hoe mifandray amin'ny malachim na anjely nefa ny hevitra ao ambadika tsy mety fa satria te hampiasa zay ny tanjony fa tsy hoe anao an'le mitzva na anahintsany le toetra tsara fa ho an'ny Hashem zavatra zay izy fatary fa tonga de korotana be ny fiainanao ary tsy janona mihitsy tsy tsara mihitsy tena zava-doza raha ohatra ka tiana dika hoe izy zava-doza ho an'le olona zay zavatra zay satria tsy le Shem Shamaim no anaovan'ny Torah, tsy le Shem Shamaim no anaovan'ny mitzvot, tsy le Shem Shamaim no anitsiny ny toetra tsarany. Ito notion sinoa le Shem Shamaim ity tena tandremana be ary mila zaraina amin'io satria manjary mila am'izay zany ny olona fa mahafantatra Bezat Hashem hoe fantatro tsara ve ny zavatra ataonao jereo tsara aloha ary mila mahay miresaka amin'ny tena ary miteny marina amin'ny tena de zavatra zay hoe inona tsara moa zany ny tanjoko anatin'ity le hoe akanan'ity Torah ty na iainana an'le Torah ho an'iza ho ana ve le izy sa ho an'le olona mahita avy any ivelany hoe zay zany le manaraka an'le Torah de zay le zanak'Israely sa hiakatra amin'ny hasina za satria misy tanjona tiako azo anatin'le fianarana Torah amin'ny dingana spiritual ohatra na te ho anam-bola te zavatra zay ohatran'izay fatary tonga de mananatra tonga de mampitandrina eto Rabbi Chaim Vital raha vao zay ny zavatra toerana misy anao lo le Shem Shamaim loza be ho anao. Bezat Hashem toizana zany zay lo le Shem Shamaim ve'alav ne'emar raha tsy vitan'izay ozy izy ho an'ny olona manao an'izany fihetsika zany ozy izy de zao ny tenen'ny Michelet nezen za'av be'af chazir. Ina dikan'izay raha beha Mishay dikako io zafady nezen za'av be'af chazir. Ohatran'ny ino zany peratra volamena petraka eo amin'ny orony orona kisoa ohatran'ny anao zany satria ina dikan'izay zay pirkei avot io miseho anao hoe manao zavatra tsara any ivelany satria ny Michelet zavatra Michelet izy Michelet fa tsy pirkei avot Michelet de Daraba ohatran'ny hoe peratra zany vita avy amin'ny volamena vita avy amin'ny volamena zavatra tsara be tsara ny endrika sady mamirapiratra manintona ny maso hitan'ny olona tena kadosh zany olona zany mianatra Torah izy manao mitzvot izy mitandrina tsara ny resaka hoe mitovot nefa inona ny zavatra ao ambadika zavatra hafa mihitsy tsy le Shem Shamaim tonga de ozy izy apetao ozy izy zany iny peratra iny eo amin'ny orona ny kisoa inona antsoina hoe kisoa fa maninona ny maka ohatra kisoa ny olon-kendry tany aloha fa maninona satria ny kisoa manome endrika an'izy any ivelany hoe kasher inona le izy satria misy ny ino zany anona anarandeny zafady mivaky kitro toda mivaky kitro reny anisan'ny signe ny sakafo biby kasher
dia mampiseho mihitsy zany izy hoe jereo tsara fa vaky ny kitroko zay cachère zany nefa izy tsy ruminant iny indray antsoina hoe ruminant mandinika data nefa izy tsy mandinika satria zay koa mila sady vaky kitso no mandinika ny biby azo hoanina antsoina hoe cachère azo hoanina izy zany mamoaka ny any ivelany fa ino zany mandinika zany zavatra mitranga ao anatin'ny saina any anatiny ny ao anatiny zany maloto fa ny any ivelany madio zay ozy izy ny fiantsonan'le olona hoe hazo shalom manao aodat Hashem fa chez l'eau les shem shamaim qui ode tumato bo me lubash tor aklipot ary tsy vitan'izay ozy izy io olona io raha satria zay nataony tsy koroty tsy azavana mihitsy izy midina eo aminy fa ino lasa loto maloto ary io no akanjony hazo shalom tu abo melubash tor aklipo ny akanjo anaovana izy dia avy any amin'ny klipa inona le klipa le toerana misy antsoina hoe akorandrikana le avy any ivelany le feno loto ukemoshe amru rabotenuzal zaha na aselo turatam sas hayim lo zaha na aselo sam hammavet animi traité Yebamot hitantsika zany zao fa Rabbi Chaim Vital tonga dia nijanona ary nanome ohatra maro be any toerana anatin'ny Torah no resaka an'izany hoe olona manatanteraka mitzvah na manatra Torah na manao tikkunia midot fa tsy lo le shem shamaim naka fotoana mihitsy izy nakany ohatra maro be tao amin'ny Mishle tsika zao tsika ary amin'ny Maseret Yebamot satria fantany le izy tsy fantany fa tsy fantany hoe fantany satria izy antsoina hoe dokotera ara-panahy fantany tsara ny fihetsika sy ny fomba n'io zany hoe ny fihetsika ny olombelona Adam satria zay ny sod rehefa anao miakatra dingana spirituel ary tena bikidosha avy amin'ny hasina ny karanao fa tsy avy amin'ny zavatra hafa dia Hashem manome anao ary manampy anao mihitsy ary ino zany hoe miresaka aminao nireo tsambaratelo zay azahoanao mahita zavatra tsy hitan'olona ary zay mahatonga ny olon-kendry rehefa mianatra an'ireto dia afaka tonga dia mizara izy hoe andasoara fa zarako ilay ny lalana nandalokako ary ireo zavatra hitako fa tsy ho hitan'ilay olona zay zany fitaovana daholo reto fataro fa betsaka ozy izy ny olona mety hoe anatanteraka hoe hiditra anatina antsoina hoe Torah hianatra Torah sy mitzvot fa tsy lo le shem shamaim mitovy amin'izay raha ohatra hoe misy olona anankiray satria nahay kely izy mahay Torah tonga dia mametraka ny toerany avo dia mampiseho mihitsy izy zany hoe zaho mahay Torah mahay lalàna zao natao nefa le izy azahoana ny hoe ga'ava mampakatra ny kavodiny zay koa averiny ihany fa korotana ozy izy ny fiainanao ary tsy lamina mihitsy mezada Hashem zaha na aselo torato ho an'ny olona ozy izy izay manao ny Torah nanatanteraka ny Torah nanana mérite nanao ny Torah ho anazy ozy izy torato tsy ho anazy zany fa nanao Torah izy ho anazy dia ho azo izy ny haim lo zaha na aselo ina haim ny ho iaina ozy izy mahazo fiainana na miaina zany haim ary tsy hay le izy tsy au pluriel tsy au singulier fa haim pluriel ohatrany hoe nanatantera ary ho azo ny fiainana na eto amin'ny olamaze ary nanome koa izy zany mahazo mérite any amin'ny olam aba dia lo zaha na aselo sam hamavet raha ohatra indray ozy izy tsy ao amin'ny Torah amin'le ho an'ny Torah ny anaran'le izy fa tsy ho an'ny zavatra hafa dia hazo shalom fa inona ny zavatra ho azony mavet fahafatesana ka asher yidgaber al yitzro zay zany yitzro veilham bo veyasir me'alav midotav haraot al yede Torah vekayem haTorah vehamitzvot yikare tzadik gamur yira shamayim gibor hakovesh et yitzro zao am'izay ozy izy raha ohatra ka voalohany indrindra ina izy vitanao zay zany le étape averiko zany le étape nataony Rabbi Chaim Vital zao am'izay zany anao fantatrao daholo zany ny zavatra rehetra hoe voalohany indrindra amboaro aloha ny toetra tsara satria amboaro ny toetra ratsy azafady
ary mahazo toetra tsara ny dote de vote satria io izy no manome anao alalana hanatanteraka ny fianaran'ny Torah sy ny fanajana ny fomba sy tsy fandikana ny fady mitzvot. Vitanao zany zay nanamboatra ny toetranao ary iny tena faran'izay ady lehibe indrindra ny tena marina, iny natao voalohany satria iny no fototra voalohany tokony atao fa tsy zay ny teneny aza mazakazaka manao mitzvot zany. Azontsika izy zao, azontsika tsara mihitsy ny dikany izy hoe aza mazakazaka manao mitzvot satria raha ohatra ka tsy mbola misy ny toetra ratsy, ina dikan'izany? Tsy le shem shamaim ny zavatra nataonao dia ina zavatra mitranga. Teneniny ao anatin'ny Mishle ohatran'ny peratra bolamena eo amin'ny orony kisoa hazo shalom. Ary izy tsy ho tanteraka ary tsy ho lamina mihitsy izy ny fiainanao fa lasa mikorotana vokatry n'izay satria anao ina ny zavatra ataonao maka zavatra kedosha masina fa miaraka amin'ny toetranao ratsy dia manjary maloto. Dia mihinana akanjo anaovanao tsy akanjo avy amin'ny fahazavana fa akanjo feno loto. Zay hozy izy. Ary zay mahatonga hoe ataovy aloha zany aloha ny tikony amidot. Vita ny tikony amidot, tandremo hozy izy, tandremo tsara ny fanaovana ny fanatanterahana ny mitzvot sy ny Torah, fianarana Torah sy ny zay izy fianarana Torah azafady leshem shamaim ho an'ny Hashem nanaovana an'ilay izy ary ho an'ny voninahitra Hashem fa tsy ho anao, tsy misy zavatra mihitsy ho anao hozy izy. Azo atao an'izay, tsy mety zany. Vita iny dia zao amin'izay hozy izy. Satria fantany Nabi Chemital ny fiadivana amin'ny midotraot na ny toetra ratsy iny voateraka ny olona anankiray ka hatramin'izy miala eto après 120 ans aorinan'ny 20 amby 100 taona Bezat Hashem, iny midotraot io manaraka anazy foana. Fa izay zany no teneniny eto amin'izay. Fantaro izy fa raha ohatra ka misy olona anankiray ka asiasa igabea miady izy ny olona anankiray mikasika an'izay toetra ratsin'izay. Mety hoe lava izy tamin'ity mikasika ny gahava mety tezitra tampoka fa miady foana izy za tsy anaiky an'izany tezitra zany intsony fa raha ohatra ka mbola misy zavatra ohatran'ny hoe situation ray ohatran'izay foana miverina iady za tsy ho tezitra mihitsy tsy tratran'ny fahatezerana. Miady foana zany izy igabea alietro veilachem ary mitondra tena ilachem miady koa izy zany ve yasir me alava midotar araot ary rehefa vitany foana izy zany miady foana izy amin'ny toetra ratsiny iny ary tonga hatrany amin'ny farany any izy nandresy navita niresiny amin'izay zany ny midotra otiny niresiny izy midotar araot al yede torah satria izy miezaka foana izy miezaka foana hatrany fatany fa tia ny toetra ratsiko tia edivako roatra ka olana anankiray mbola malahelo na misy tsy de mihetsika izy dia tena miady izy aloha za hetsika na misy an'ilay tahava fafinaretana eo amin'ny fiainana hoe ny zavatra rehetra aleoko fa mihinana tsikelikely za ahenako ny sakafo ny sisa tsy mora tezitra na mangina foana rehefa mangina tena tsara fa rehefa mamokatra vava dia na mitorana rehefa hoe mila mamaly olona satria mila manaja olona zay miady izy zany vitana hatramin'ny farany dia izy zavatra mitranga ekayem hatora ve mitzvot ary tsy vitan'izay vitany tikony amidotiny ary mandray miady koa izy amin'ilay fandraisana ny mitzvot sy ny fianarana Torah. Io olona zay hozy izy no antsoina hoe tsadik gamur ira shamaim gibor hakover et yetzro. Io olona io izy no antsoina hoe tsadik. Zao zany ny tazomina définition na ny fahatsiana tsipika amenana antsoina hoe tsadika zany zao manomboka zao dia tia izy ty. Aza mieritreritra hoe tsadika zany ny olona tena masina tsy manao fo tsy manao ota non ny olona antsoina hoe tsadika olona miady hatrany menjera izy lavo izy mitsangana fa tsy tonga dia hoe lavo dia zay zany ny antsoina hoe tsadika. Tena mila fatarina zany zao manomboka androany aza mieritreritra hoe tsadika zany olona tsy ota-tsony manota izy fa mitsangana. Tsadika hozy izy bibo gamur tsadika tanteraka hozy izy ira shamaim manana ny tahotra ny Hashem ira shamaim iny antsoina hoe ira tahotra fa maninona miresaka hoe tahotra ny shamaim na tahotra ny any an-danitra apetraka kely ilay fanontaniana inona ny vokatry ny tahotra Mitarika iny
Ny tahotra no mitondra fahendrena. Za. Ny tahotra tsara, tahotra na shem no mitondra fahendrena. Fa ny tahotra amin'ny zavatra ohatra hoe misy tahotra ny olona anankiray no mifehy ny tahotra. Zay zavatra zay zavatra hafa koa. Fa zay le izy satria en ira en chokhma. Tsisy ozy izy ny tahotra ary dia tsy hisy mihitsy ny fahendrena. Ny tahotra inona io? Ny tahotra ny anota, ny ota, ny tahotra ny hoe navelanao zany ny sanatrin'izany le toetranao ratsy mitondra anao, mitarika anao. Na ino dikan'izay? Ny vatanao, ny fihetseham-po rehetrarehetra izay mivoaka ao anatin'ny vatana dia iny dia tanterahana. Nefa iny no mitondra anao hazo shalom anota. Dia izay tahotra n'izay ota zay satria tahotra n'inona voalohany indrindra ny tena marina, tahotra ny mahazo kapoka. Ny kapohana satria nanota. Zay ny voalohany indrindra ary zay no fametrahana ny fahendrena eo amin'ny ankizy, eo amin'ny lohan'ny ankizy satria ny ankizy voateraka ary resantsika voateraka izy ka hatramin'ny telo amby folo taona ho an'ny lehilahy ary na voateraka hatramin'ny 12 taona ho an'ny vehivavy ankizy vavy dia inona ny zavatra mitranga? Ny etserara na ilay vatany fotsiny no mitondra azy. Rehefa noana izy dia tena noana, rehefa tena nambombona izy dia izay ny tadiaviny dia rehefa tsy mahazo izy dia iny tomany. Zany ny antsoina hoe etserara. Tena hoe etserara ambulant. Zay ohatra ka ataontsika amin'ny teny frantsay ina dikan'izany? Etserara manana tongotra, ny antsoina hoe ankizy. Fa inona ny fanampiana azy? Ampio izy voalohany indrindra rehefa misy zavatra tsy mety atao, apetraka ilay tahotra. Ilay tahotra raha voalohany indrindra mandeha eo amin'ny fomba fitenenana na eo amin'ny fijerenan'ilay ankizy, ilay fijery. Fa mila kosa nefa rehefa misy ilay tonga amin'ny toerana hoe tokony hoe amena azy hoe misy vokatra ilay zavatra nataony dia io afaka averiko an'ilay izy. Misy cadre, misy fepetra be dia be ilay izy fa mila kapohana ilay ankizy satria izay no ianarany voalohany averina ihany. Ny fahendrena raha ohatra ka tianao hitanao amin'ny ankizy dia mila manana an'izay tahotra zay. Ary zavatra zay afaka apetraka antsika an'izay izy amin'ny chaîne. Hoe raha ohatra ka olona anankiray tsy mianatra mihitsy amin'ny fiainana hoe tsy zavatra ataonao ity ota. Dia inona ny zavatra mitranga? Amena chaîne anao satria tiana chaîne anao. Ataony asiany sedra, lasa mety hoe kapoka ny fiainana. Kapohy ny fiainana tsara anao dia azonao amin'izay dia izy moa ny antsoina rehefa tonga rehefa traton'izay sedrasedra ny fiainana izay HM. Tadidinao za, hay, zao ary. Azo atao intsony iny satria iny antsoina hoe fianarana, hianatra avy amin'ny fiainana. Zay zany antsoina hoe ira shamaim, matahotra ny lanitra. Dia tsy vitan'izay koa izy. Tsadik gamur ira shamaim gibor hakovesh et yitro. Ary piady ozy izy, ohatrany hoe miaramila, piady, gibor. Zay navita na kovesh. Ahoana ny tenan'izay amin'ny teny gasy? Kovesh. Conquérir. Navita nanao conquête zany. Ahoana zany? Nahazo. Nahazo. Zay raha misy ato. Nandresy. Conquête nandresy nefa vainqueur. Nahazo ary nandresy amin'ny etserarany na ilay toetra ratsiny. Zany ny olona anankiray zay voatsoina hoe tsadik gamur. Averiko zany angaso ahitsy kely ilay zavatra zegny teo. Tsadik gamur ilay olona efa nandresy amin'ny etserarany satria efa nandalo tamin'ireny ady rehetrarehetra tokony nataony azahoany nampiseho an'ilay toetra ratsiny hoe izy no mandidy fa tsy ny toetra ratsiny. Dia rehefa vitan'izay satria hoe nandresy izy tamin'izay dia izy eo izy voatsoina hoe tsadik gamur. Inona zany dikan'ny tsadik? Tsotra. Gamur dikan'izay gamur zay complet, feno, tanteraka. Tsadika tanteraka. Tsadika moa zany anao nadika hoe tsadika azafady? Olo-marina. Olo-marina tanteraka. Tsadik. Aloha tazomina ilay tsadik. Fa tsadik gamur azafady amin'izay dingana zay fa ny dingana antsoina hoe tsadika tsotra zany dia iny araka ny azahoany rehefa misy an'ilay izy. Inona dikan'izay zany? Tsadika tsotra. Tsadika tsotra zany ilay mbola miady amin'ny atao hoe etserara. Zay ireny tenen'ny Gemara raha tsy diso za hoe ny tsadika izy mianjera impito dia mitsangana impito.
satria mbola miady izy. Fa eto isika efa dingana anankiray antsoina hoe tsadik gamour, efa nandresy izy zany. Zay zany zao zavatra voalohany tazomina définition antsoina hoe tsadik. Ka Asher hitna eg ve Yurgal Yoter basé ad Asher Yoseru mais alav kol midot haraot legamre ולא תתעבה להם נפשו כלל, ויקנה המידות הטובות בקניין בטבע, ולא יצטרך ללחום עם היצר הרע, כי גופו ונפשו היסודית מנוקים מכל סיג החומר, כמו שנאמר במשה רבנו עליו השלום, של נעליך מעל רגליך, כנזכר בספר התיקונים, אז יתלבשו בו 4 אותיות הוויה, ויהיה כיסא קדוש למרכבתו, יתברך, וזה האיש נקרא אוהב את המקום, מאהבה ונקרא חסיד גמור השלם בכל מיני השלמות. Dingana anankiray hafa am'izay ozy izy. Efa tratran'le olona zany zao natsoina hoe tsadik gamour. Azon'le dingana. Ok. De manohy ihany izy am'le ezaka ataon'ozy izy. Zao ozy izy. Ka Asher hitnaheg ve yirgal yoter basé. Tena tsy mijanona eo fotsiny izy zany zay olona zay. Raha ohatra ka misy olona an'izay zany tena maniry foana miakatra dingana ara-panahy, rohani. De tonga am'izay dingana antsoina hoe tsadik gamour fa tohizany ihany le ezaka rehetrarehetra ozy izy. Ary ataony fahazarana mihitsy ozy izy le inona yoter basé ad Asher Yoseru ataony fahazarana mihitsy ozy izy zany mba hoe tsy hoisy eo amin'ntsony antsoina hoe toetra ratsy. Tena efa resiny le toetra ratsiny fa mbola hoentiny ihany mba lasa ho fahazarana ohatrany hoe lasa natoraly aminazy ny miaina miaraka amin'ny fahendrena ozy izy. Zay ozy izy. Le gamre tena niala tao aminy zany antsoina hoe toetra ratsy, velo titave lahem ary tsy manana ohatrany hoe fahafinaretana plaisir manana azafady titave ta'ava tsy manana fanirina azahoanany zany midotraot zany na ivirenan'ny hazo shalom ny toetra ratsy mozy izy. Inona zavatra hafa lahem nafsho tsy misy an'izany mihitsy zany anatin'ny nefeshina iny nefesha isodi klal veikane hamidota tovot ary nahazo izy ary noentiny tena lasa ohatrany hoe karakterany ohatrany hoe zay rehefa olona zany miaina tonga de fantatro fa olona feno fahendrena lasa tena naturel aminazy ozy izy antsoina hoe midot tovot na ny fahendrena idot bekinian beteva tena ohatrany hoe teraka izy vao teraka aloha tonga de teraka ohatrany olona endry zay ozy izy tena lasa naturel zany tsy manao ezaka be izy rehefa hoe eo amin'ny fihetsika antsoina hoe feno fahendrena. Zay zavatra zay ozy izy inona zany dingana zany tsy mijanona eo mihitsy kiam menukim mikol sig ahomer aty vitan'izay ozy izy ao anatin'ny fanany ozy izy de tena nasorona ary madio ina dingana zany tsisy tsony antsoina hoe homer na ny zavatra ara-materialy zay mety hoe mbola tazanao anatin'ny nefeshiny. Ina dikan'izany tena tsy mifandray tsy mifandray fa mifandraisany amin'ny zavatra ara-materialy tsy manimba ny fanany. Zay zavatra zay mety anaovana koro anankiray mihitsy satria mila fantarina hoe fa ny zavatra rehetrarehetra ara-materialy zay ampidirina anatin'ny vatana ina dikan'izany sakafo dia manana hery manimba ny fanahy raha ohatra ka tsy fantatrao no mihinana azy voalohany indrindra. De faharoa tsy nanao kavana alohan'ny sakafo. Fa lesy tasy am'izay antsoina hoe kavanata ahila tandremana be fa amanaraka zay resany. Fa inona ozy izy tsisy tsony zany ozy izy ireo loto vokatry ny zavatra ara-materialy miditra anatin'ny vatany zay animba hady shalom ny fanany nefesh. Ary iza ozy zay kemoshe ny emar araky ny voalaza amin'ny Moshe ozy izy amin'ny Moïse Moshe rabeno tamin'ny le fahagaganan'le afo
mirehitra fa tsy mandoro an'le hazo. Inona ozy izy ny zavatra teneny Hachem rehefa izy efa marché tonga atao asoro ozy izy ny kiraronao ny sandalinao zany kapanao ozy izy mi Allah raglay asoro amin'ny tongotrao. Cause ty inona dikan'izay satria Moshe Rabbeinu natratra an'izany dingana zany tena hoe lasa natural lasa ohatran'ny hoe tena zay ny toetrany Moshe Rabbeinu dia feno fahendreny. Rehefa anao izy feno fahendreny dia afaka soronao amin'izay na antsoina hoe kapa na alimy. Ny kapa zay iny moa zany asan'ny kapa ny tena marina. Ny kapa dia tsy azahoan'ny tongotra mifandray amin'ny tany satria ao amin'ny tany no misy hery antsoina hoe any ny klipoty no tena mahery. Ary raha vao misy fahazavana dia any amin'ny tongotra iny izy misintona an'ilay hazavana dia eo no mahatonga an'ilay hoe zay mahatonga hoe tokony manao kapa foana zany manao kiraro rehefa mivoaka ny ivelany indrindra tandremana mihitsy zay. Fa inona ny dingana azon'ny Moshe Rabbeinu satria fantany efa lasa toetrany le fahendreny ary madio ny fanany fantany tsara ny mifandray amin'ny antsoina hoe klipa. Amin'izay fotoana zay tsy matahotra intsony izy. Zay ny mahatonga ny Hachem tsika zany tsy mieritreritra zany tsika zao satria zay ny fahazahoana ny pasoky hatramin'izay hoe satria masina le toerana dia tokony asorina ny kapa. Tsy hoe masina le toerana. Moshe Rabbeinu masina. Zay ozy izy Rabbi Chaim Vital mpianatra Ari Kadosh. Masina izy amin'ny dikan'izay hoe satria hainy mifandray amin'ny klipa amin'izay fotoana zay satria vao maîtriseny ny etserarany. Tsy miady intsony izy fa lasa miara-miasa amin'ny etserarany. Rehefa anao miara-miasa amin'ny etserarano na ny toetra ratsinao dia inona zavatra mitranga manana hery bebe kokoa anao ifandraisanao amin'ny antsoina hoe klipa zay any anatin'ny tany. Zay ny tenenina Hachem hoe asoro izy ny kiraronao zao fa hitako anao fa dingana misy anao efa avo be. Tsy mampaninona intsony anao rehefa mikitika ny mandeha tokotany any ivelany tsisy kiraro. Misy kode anankiray koa raha jerentsika ny Afrikanina na ireo olona izay miaina any antsoina hoe ambany vohitra moa zany amin'izao fotoana. Tsy dia zatra zareo manao kapa. Dia fanontaniana fotsiny na iny jereo fotsiny fahendreny zareo. Fa zao tsika manao kapa daholo. Zay dia dingana azy Moshe Rabbeinu izy. Izany tenan'izay avy eo kany hitantsika ny texte io mpianatra Ari Kadosh Rabbi Chaim Vital anatin'ny Sha'arei Kedusha. Fa taro izy izy fa zay dingana zay azon'ny Moshe Rabbeinu ary zay nahatonga azy natsaina Hachem nanarany kapany izy. Kanizkar besefer atikonim ary anatin'ny sefer atikonim io sefer tikone zoar. Tikone zoar ilay ohatran'ny hoe fahitsiana ny texte ny soratran'ny Rabbi Shimon Bar Yochai anatin'ny zoar. Inona zany fahitsiana zany? Fanazavana satria raha ohatra ka misy olona anankiray tsy nahazo an'ilay mamaky zoar tsy ho fantany mihitsy io satria ohatran'ny hoe miresaka zavatra tsisy dikany tsisy fandraisana satria mila masora mila tradition fomba fianaran'ilay izy. Dia iny tikone zoar izy nanoratra azy Ari Kadosh. Anatin'ny tikone zoar izy azy itlabshu bo arba'a otiot any ozy izy dia manazava Rabbi Shimon Bar Yochai fa amin'izay fotoana zay inona ozy izy ny akanjon'ny Moshe Rabbeinu ny akanjo an'ilay Yudke Vavke araka ilay nazavaintsika tamin'ny cours farany teo hoe satria miara-miasa sady vita daholo ny fanitsinan'ny tikone amidot anatin'ny nefesh sikhli nefesh yesodit dia iny manatanteraka ny mihitsy voato amin'izay anao dia activé zany le nefesh sikhli. Rehefa activé le izy dia misy hazavana fandray amin'ny Yudke Vavke ao anatin'ilay olona anarana Hachem io. Dia ny fahazavana ny antsoina hoe Yudke Vavke amin'izay no mivoaka satria tsisy manakana intsony amin'ilay nefesh yesodi mivoaka izy eo amin'ny vatana. Zay ny tenen'ny Ari Kadosh eto hoe ny akanjo izy zany le Yudke Vavke lasa akanjon'ilay izy. Dia ihie kise kadosh le merkavto idbara ary amin'izay fotoana zay izy io olona io dia afaka ampiasaina lasa ohatran'ny hoe sarety merkava ho an'ny Hachem idbara ho an'ny tompony na Hachem. Zay ny antsoina hoe zay mahatonga ny Moshe Rabbeinu amin'izay fotoana zay zany izy mirehitra ohatran'ny masoandro satria le Yudke Vavke mivoaka dia Hachem afaka mitoetra ao anatiny. Mitoetra ao anatiny Hachem mitoetra ao anatin'ny olona anankiray antsoina koa hoe zanahary. Veze haish
nikra ary am'izao izy io olona io am'izay dingana zay inona tsy fiantsona azy nikra oheva et haka amakom tiany le toerana inona dikan'izay ny toerana mila fantarina fa anisan'ny anarany Hashem io makom tiany le toerana tiany Hashem zany izy me ahavata avy amin'ny fitiavana lehibe indrindra satria zay izy ny fiantsona azy dia ny fiantsona azy faharoa am'izay izy nikra hasid gamur Hashalem bechol mine hashlemut Chassid Gamour Hashlem Bechol Mine Hashlemut. Zay zany ny définition anankiray mila fantarina koa zao. Chassid. Io zany ny antsoina hoe chassid ny tena izy fa tsy le chassid fantatsika amin'izao fotoana. Satria ny chassid fantatsika amin'izao fotoana zay le mouvement antsoina hoe chassidim. Tsisy idirany mihitsy amin'izao dingana resantsika zao satria mila fantarina fa ny chassid ny amin'izao fotoana izy no antsoina hoe chassidim any Israela na any ivelany. Reo olona lazaina hoe mianatra Torah sod izy zareo fa reo tsy mikitika mihitsy fa tsy tazana amin'izareo ny antsoina hoe tikony amidot. Raha vao mijery fotoana zay ianao tsy afaka antsoina mihitsy raha anao tsadik. Fa tia ny antsoina hoe chassid. Zao zany définition mila fantarina. Chassid zany olona fa nanao moa zany nanao tikony amidot izy ary navita miara-miaina ny etserarany na le toetra ratiny zany efa fantatry ny fandray aminy. Dia amin'izay fotoana zay zany izy tena natioraly aminazy zavatra ohatrany hoe teraka miaraka amin'izay toetra ny fahendrena feno fahendrena tikony amidot zay ny antsoina hoe chassid ary amin'izio dingana azo hoe tena hoe miakatra foana izy dia iodikevavakely izy zao no mandakotra azy izy ny antsoina hoe chassid gamour lehibe zany tanteraka chassid indray antsoina hoe chassid feno fahasoavana Ona tsy hoe chassid raha michesed izy io fahasoavana asa soa be feno manao asa soa zany tena marina zay ny antsoina hoe chassid Shalem bechol mine hashlamut ary tanteraka na feno amin'ireo zavatra rehetrarehetra zay tokony mameno azy raha ohatra ka dika arabaky teny fa ina dikan'izany tena hoe tiany Hashem io olona io ary hoerovany Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Hazako Baruch amin'ny manaraka asika miditra amin'ny varavarana fahatelo ny chapitre voalohany. Sao dia misy fanontaniana. Baruch Hashem dia Hazako Baruch mazava tsara. Baruch Hashem dia angamba ny faniriana ho an'ity tona malagasy. Tona gasy tamin'ny asaramanitra moa zany tamin'ny iray andro teo tamin'ny maly. Latsinainy tamin'ny maly. Dia ny rariana zany dia izay mba hiakatra amin'ny dingana antsoina hoe faravakely ny voalohany sadik gamour na voalohany azahoanan'izay dingana zay le hitantsika teo hiakatra fahendrena manahitsy ahitsy ny antsoina hoe toetra ratsy mba azahoana zany ny hiaina ny toetra tsara. Efa vita zay dia mahavita isika manana ny hery manatanteraka ny antsoina hoe mitzvot na ireo adidy napetraka Hashem 613 miaraka amin'ny fianarana ny Torah fa amin'ny dingana efatra Pshat, Remez, Drash, Sod Ezrat Hashem ary tsy vitan'izay fa tena zay ny teboka anankiray tena resahany Rabbi Chaim Vital teo ataovy izao zavatra rehetra zao fa le Shem Shamaim ho an'ny Hashem fa tsy ho anao mihitsy Chas Shalom. Vita zay zavatra zay zany tsika zay anisany hoe tanjona amin'ity taona ity farafahakeliny tsadik gamour satria navita niady
tamin'ilay ilana antsoina hoe raha na hiajera raha na ilay toetra ratsy dia nandresy rehefa avy eo. Tsy mianjera intsony izany fa marina raha fa hoe nandresy fa mety hoe nandresy ianao izany tia mandresy an'izao fa hoe mianjera kely tsy maninona satria ianao efa nandresy fa mila manohy foana, resena dia beza tatrehina koa hiakatra foana amin'izay dingana izay ka hatramin'ny ahatongavana antsoina hoe hasid gamour na ny olona fiteny fahasoavana manao asa soa. Hasid gamour io dikan'izay tena lasa toetrantsika amin'izay ilay hoe miaina amin'ny fahendrena. Fa tsy hoe mila hoe hianarana ilay izy hoe mbola hiady amin'ny toetra ratsy fa efa tena tsy ao intsony ozy izy ilay toetra ratsy ary tena madio be ozy izy ny fanahin'ilay olona. Amin'izay fotoana izay antsoina ilay olona hasid gamour. Zay tashina. Laila Tov, todaraba Rabbi Khamishay sy ny fanenaviana ambomamoro todaraba Rabbi Aina Sianaka ao amin'ny Facebook sy ny olona rehetra manaraka ao amin'ny Facebook. Todaraba Larita Jeffers. See you next time. Laila Tov, toda. Laila Tov.